Resaka kapoty resakantsika androany. Dia ilaina fianarana ve ilay mametraka kapoty? Antony ihany koa ilay izy misy mahatsara anazy, mahalala ny hoe kapoty ohatry ny ahoana ny mety amin'ilay lataka, kapoty ohatry ny ahoana ny tokony mety. Koko daholo zanagasikara dia mangasitraka nareo manaraka fandaharantsika rehetrarehetra dia tonga soa ny vaovao, tonga soa ihany koa ianareo efa namana rehetra tato, ankasitrahana foana ianareo manaraka fandaharantsika. Dia atombotsika ny resaka raha ohatra ka kapoty tsy mitovy amin'ilay lataka no ampiasaina voalohany dia hitanareo eto amin'ny lohany eto, ilay lohan'ilay lataka, sarotra kokoa ny idiran'ilay lataka ao anatin'ilay kapoty. Dia fantatra zany izay hoe tsy mety amin'ilay latak'ilay ilay kapoty. Inona koa ny olana voaloha raha ohatra ka hoe tsy mety amin'ny lahy ilay kapoty? Miditra ihany ilay izy fa sarotsarotra be, fa jerena lahy lasa miziriziro be ilay lataka ao anatin'ilay kapoty. Atao hoe ohatran'izao izany, ity izao ilay lataka ohatran'izao dia lasa mipindipindina be ohatran'izay ilay latak'ilay. Ny zavatra mampalahelo koa anefa dia rehefa tafiditra ao ilay izy dia lasa nalazo ilay lataka tao anaty kapoty. Dia inona tsy nety izany ilay izy? Ny dikany aloha dia tsy nahay tsy mety amin'ilay latak'ilay ilay kapoty. Ny mampalahelo ihany koa nefa dia ny tena loza dia hoe sendra rovitra ilay izy, ialahy dia efa mampiditra ilay izy, ampidirina tsy mety, asesika ihany ny farany rovitra ilay izy. Dia ny dikany dia tsy mety amin'ilay latak'ilay ilay kapoty. Dia inona ny tsara tokony atao? Mialohany ilely izany dia fantarina tsara hoe mety amina ve ny haben'ilay kapoty sao dia tokony hosoloina. Izay dia zavatra ilaina ihany koa ilay izy. Ny kapoty tsy lafo be ihany koa ry zareo fa kapoty ange mora e, ary ilaina ihany koa ilay izy, indrindra raha ohatra ka tsy mahay manisa handro ianao dia ilaina ilay izy mba hisorohana ny vovoka tsy hipetraka. Dia mba kapoty izany no ampiasaina satria raha ohatra ianao ka tsy hanisa handro dia lasa be vovoka. Ianao nefa tsy mieritreritra ny hitaiza dia mampalahelo ny zazakely teraka, ny ray aman-dreny tsy vonona dia mijaly ny ankizy avy eo. Fa tsara foana raha hoe mila mandinika izay vao manatanteraka. Ny zavatra mampalahelo ihany koa dia indraindray izao raha vao ohatra hoe tafiditra ao anatin'ilay kapoty tsy antonona amin'ilay latak'ilay ilay izy dia lasa doto be. Ohatran'ny hoe ngolongolo be izany ilay latak'ilay rehefa tafiditra ao anatin'ilay maninara ohatran'ny lasa mafimafy be ngolo be, ohatran'ny lasa doto be ohatran'ny hafahafa be izany ilay izy. Dia tsy mety amin'ny lahy izany ilay kapoty. Ka noho izany dia anjaran'ny tsirairay no mijery izay antonona an'ilay lataka. Dia rehefa mba vita ilay izy zareo dia mba aharinany amin'ny tsy hitan'ny ankizy ihany, satria raha hitakhitan'ny ankizy ihany ny ankizy hoe alalay ino ity zavatra ity, fa mba tsara ilay izy aharinany amin'ny fako, any amin'ny tsisy fahita, dia any mba hanariana ilay izy dia amin'izay mba tsy ho hitan'ny ankizy. Dia izay, tsofina amin'izay aloha ilay kapoty fa tsy toa tsy mety mibotsina, mety ihany ka, saingy toa tsy mety lavalava ilay izy, boribory be. Hay mety lavalava ihany ka ilay izy ka aloha jerena, afaka mienjana tsara ohatran'izao, ohatrohatr'izao. Dia izay, mangasitraka tompoko.